Anisan'ireo atleta ny poitra malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy eo amin'ny taranja atletisme ilay andrarezina malagasy Clarisse Rasoarzay. Nambara fa ny taona 2024 nandritra ny lalaon'ny nosy izy nandray anjara farany. Nanao trial izy tamin'izay ary tafiditra laharana fahatelo. Efa miverina amin'ny herin'ny tsara Clarisse Rasoarzay raha nambarany ary nampanantena vokatra tsara indray. Mbola ao satria efa tamin'ny 2015 zany nanao AGDC la farany dia nanao trail ako dia tafiditra 3 premier dia saky verina zany ny formako dia anomeany izy amin'izay indray aho zany dia efa ao tsara ny formako. Misy telo ireo atleta ny poitra malagasy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja atletisme. Hotoloran'ny poitra tsy ny lavitra manokana ny atletan'izy ireo mandrombaka medaly mandritra ny lalaon'ny nosy. Ankoatra reto moa zany ny atao hoe rano, sakafo, toanaina ho an'ny fanomanana ho an'ny atletatsika. Fa ankoatr'izay ny orinasa poitra malagasy dia manome toana ihany koa ho an'ny atleta izay médaillé, ho an'ireo atleta rehetra amin'ny atletisme andresantsika, ho an'ny atleta rehetra izay ahazo médaille, na médaille volamena io, na médaille volafotsy io, na médaille alimo io dia hotoloran'ny poitra malagasy prime avokoa amin'ny alalan'ny boky tsinjolavitra, prime matevitevina ihany izy ho ataony surprise tsara tarehy ho an'izay atleta hiakatra podium. Mendrika ny poitra malagasy raha ny tontolon'ny fanatanjahantena jerena. Provan'izany laharana fahatelo izy ireo nandritra ny fifaninanana AZF farany teo tany Tomasina.